iray aina iray vatsy afaka miaraka ny politika sy ny mozika natao hanasoavana ny fokon'olona tsy vaky volo ny harena misy eto Madagasikara hoy ny kandida larana fahaefatra izay mandala ny rafitra fiarahamonina nanokatra ny andro voalohany teto amin'ny renivohim-paritany ny Fianarantsoa ny kandida Dama mahaleo ka ireo tompona andraikitra voatendriny isaky ny faritany no nanamarika izany teto an-toerana novelabelariny teto ireo vina sy tetikasa-pampandrosoana ho tanterahany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy. Ezaka lehibe nataontsika rehetra dia mbola ho tohizana izany hoe andresy lahatra ny olona antsika fidy any Dama ao amin'ny larana fahaefatra mba hananantsika fiovana mendrika ary hananantsika fiandrianana tena izy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika dia ny rafitra fokon'olona izay apetraka ny Dama izany. Manana ezaka trano isika, manana fanantenana resy lahatra ny soa mety ho azontsika ny Dama io dia mba ezao koa ny namantsika.